fa ny komity misahana ny fanaraha-maso ny fanatanterahana ny tondrozotrana ny CSC kosa no niona tamin'ireo mpanelanelana avy amin'ny vondrony Sadaika androany atoandro. Tao anatin'izany moa no nanambarany CSC fa manaiky izay tapaky ny fitondrana malagasy ao anatin'ny fanajana ny lalàna misy atao amin'ny tany sy ny firenena ny fianakaviam-be iraisany pirenena. Manaiky ny anaraka izay tapaky ny fitondrana malagasy mifandraiky amin'ny lalàna malagasy ny vondrona raisam-pirenena. Hoy Andriamatoa Perira Solondraibe, filohan'ny komity misahana ny fanaraha-maso fanatanterahana ny tondrozotra raha avy niona tamin'ny mpanelanelana avy amin'ny vondrony Sadaika teny amin'ny Kolobaran-Taninarenina androany atoandro. Araky ny lalàna eto zany, lalàna efa misy moa zany hoe avy amin'ny CES akany amin'ny conseil du gouvernement dia hanaiky an'izay zany ohatra ka voadiniky ny semitany izy ka hitany semita ny ilana izany zavatra zany tetezany dia hanaiky Sadaika. Mananeviny koa ny CSC mahakasika mety any amorana ny fifidianana. Ny CES moa zany amin'ny décision avocat farany teo dia milaza fa zareo reconnaître fa misy ilay cas de force majeure araky ny taratasy nalefan'ny FFM taminy. Iny zany nanao ny déclaration de décision iny ny CES dia avoaka amin'ny journal officiel izy. Alohany voazay amin'ny journal officiel zany dia efa mandinika zay anjarany amin'iny ny conseil du gouvernement dia azo conseil du gouvernement atao ny manao décret hoe tokony ahemotro fa misy an'ity cas de force majeure ty. Nangataka ny andamy manotoetra ara-pirenena miaraka amin'ny FFM amin'ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy ny CSC ao anatin'ny 2 volana. Hita treto fa miankina bebe koa amin'ny fitsarana manokana misahana ny fifidianana ary koa ny gouvernement tanotoy andrara.